Alain André Miseza tahotra ny RMDM ny Tsaoahely momba ny mpikambana. Eritreritra sy vono amina vehivavy eny Akorondrano mampiteny ny anarany lehilahy milaza fa piasa ny filoham-pirenena. Fanafarana omby vavy be ronono ataon'ny fanjakana fanaovana tsinitsinina sy famononanay hoy ireo mpiompy. Tompoko lahy sy tompoko vavy dia foraviravo no entina miarabanao indray amin'izao herinandro vaovao izao amin'ity 20 septambra 2024 ity amin'ny kafaliana ihany koa no anasana ianao ampitiavana sy ampanajana indray toetra iaraka amin'ny MBS ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao avy hatrany dia entinay any amin'ny tanànany rano any ianao anatin'ity vaovao voalohany ity izany hoe ao tampon-tanàna ny vakina karatra ao tsy mety miravina ny olana eo amin'ireo tatsampiompy any amin'ny vakina karatra iny amin'izao fotoana izao sy eo amin'ny fanjakana ny faran'ny herinandro teo dia nanao etsika fanairana ho an'ny fanjakana ireny solotenan'ireo tatsa Betafo ao vaovao nangon'ny MBS Antsirabe irana amin'ny Njavandremahefa sy Andry Rakotomalala. Nanome valakafatra ho an'ny fanjakana ireto tatsa-piompiomby ao Betafo ireto. Ny 12 septambra lasa teo mantsy nanambara ny ministry ny fiompiana sy ny fambolena fa hanafatra omby vavy be ronono ary visa ny fanjakana. Ny taoterana azy ity tsy hita izay anaovana azy. Izao indray hoe hanafatra avy any ivelany. Sa vonona mihitsy ve ny tatsa sy ny orinasa malagasy? Ho an'ireto piompiomby ireto dia midika ho fanambaniana sy fanapotehana tanteraka ny tatsa malagasy io fanapa-kevitra io. Zavatra tiana hatongavana dia hoe tsinitsiny avy ny fanjakana zany le aretina na zava-maharary anay tatsa le mpamokatra ronono. Alefa zao vono hafa isan-karazany zao ohatra hoe kazefa zao halina tamin'ny TVM sy tamin'ny Herimaly dia laza fa tsy lany tsy ampy ny tolotra ronono fa bentinady. Dia halina indray izy mbola niteny fa sady hanafatra omby arivo no tsy ampy ny ronono fa mbola be dia be mipitady. Dia izao ny voalohanteny amin'izay dia hoe manasa ny kazefa mba ho tonga aty Betafo vao ary olana ny rononona io fa zava olana petatoko hoe mody mitondra olona trany avy any amin'ny distrika ny avy any amin'ny faritra dia lazaina fa mividy 100 sy arivo dia mividy 200 sy arivo amin'ilay maitany. Izany nefa mividy eto aminay efa mividy lafo noho izany famononanay tatsa zany le fanakatonana an'ity koa satria tsisy fifaninanana tsony. Tsy eken'ireto piompiomby reto ihany koa ny fividianan'ireo mpanarava vao amin'ny vidiny mora ny rononon'izy ireo. Dia izay no angatahana hoe raha tena tiana le fampandrosoana ny andry ihany anay niresaka tamin'ny depitena izay tokony iresahana niresaka tamin'ny distrika fa toatra mivahaolana tsy misy ny depite moa dia tsy hita maitsy. Dia izay mahatonga anay manao an'ireny fihetsika ireny na ho diso anay na ho marina anay dia ataonay le izy satria mbola bebe no zao no fahavoazanay tranga raha toka tsy misy vahaolana. Famanoloana ny tsao mivoaka tamin'ny tambazotra tserasera ny herinandro lasa teo dia nanao tafa ho an'ny mpanao gazety teny ampandrana teny ihany koa androany ny filoha-lefitry ny RMDM eto Antananarivo. Germaine Menjanahary no nanangona ny vaovao sary ny Andry Rakotomalala. Ny herinandro teo dia nandeha ny resaka indrindra fa atao amin'ny tambazotra serasera Facebook fa niala tsompokambana ao amin'ny RMDM i Alain André Miseza nambara ny androany fa miroso ny diany amin'ny fanoerana miaraka amin'ny RMDM aminy dia politika entina andotona ny mpanohitra ny fanapariahana vaovao tsy marina. Efa maro drefy tsara zany satria maro toerana ary atahorana ny RMDM. Fanoherana eo tandavadikotry ny demokrasia miasa foana amin'ny fanoherana tsy mijanona mihitsy ary manangana ny rafitra rehetra eto Antananarivo efa natao zany ny fanaparitahana zany amin'ny samy mpikambana nanomboka tamin'ny 10 teo. Mbola toizina izy amin'izany anatin'ny firaisana rehetra ary mahavelom-bolo ny zavatra-mitranga amin'izao fotoana hoe vonona ny vahoaka Antananarivo hiaraka amin'ny fanoherana. Izay fanoherana koa moa zany zao dia efa fantatsay fa malaza dia malaza satria taontsika efa misy ny fanoherana na mpanohatra zavatra tsara zany ary verinay fa zany ny demokrasia. Alao anao an'izany dia alao ny vahoaka hitako maromaro ohatran'ireny mbo mahita TVM ohatran'ireny koa izay mpanohitra mety tsara aminay.
manao toy vakana ny faneho-kevitra ireo mpanao politika sy ny olom-pirenena momba ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hisy ny dinika izay nataon'ny mpanao gazety ny MBS androany mahakasika izay. Germaine Menjanary sy Andra Kotomalalatra no mitatitra ny vaovao. Nanomboka ny tetezamita izay nitantana ny filoham-pirenena ankehitriny no tsy nitsahatra ny totongana ny fampianarana teto Madagasikara. Niezaka ny fitondrana Era Rajaonarimampianina nanentsina ny lavaka tamin'ny fanatsarana io fanabeazana io. Ankehitriny anefa dia tazana indray ny fanaovana ambanin-javatra io fanabeazana io. Ny tena filoham-pirenena hoe maimaimpona ny fampidirana ny mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana rehetra. Efa eny foana zany hatramin'izay maimaimpona fa hatramin'izao ny ray aman-dren'ny mpianatra dia mbola memenina ihany koa miteny foana fa tsy maimaimpona fa misy foana ny vola izay ampandoavin'ireo any amin'ny sekoly. Dia eo ny tsy hoe inona le vola aloha io satria raha ny fomba fijery ny fomba fahafantarana azy fotsiny mety hoe mety ve eo anatin'le hoe fram ve no andoavan'ny ray aman-dreniny andreny vola ireny. Maimaimpona ny fampidirana mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana hoy ny filoham-pirenena. Ahitana savorivory sahady amin'izao io fanapahan-kevitra io. Dia manao ambanin-javatra anio sehatra ny fanabeazana io ny mpitondra fanjakana. Inona re mety ho antony? Ingane mba ho diso ty fijeriko ty. Ho abadona ve le malagasy ka tsy anana olona afaka niady hevitra. Aminao tsony ara-pitso rafaka pitso. Ary atao hoe resen'ny fahaiza-manao ny hafa foana ve isika eto Madagasikara. Satria toa hita taratra zany nandritra ny fitatana ny Andriamatoa filoha amin'izao fotoana izao tany amin'ny tetezamita. Na izao izy efa filoham-pirenena tadio tsara fa nanana olana antsika tamin'ny fanadinam-panjakana tany amin'ny tetezamita. Dia efa nahavoanao zao ve le olana dia amin'izao fotoana izao efa 10 taona ty aoriana dia mbola miverina indray izay olana eo amin'ny resaka fanadinam-panjakana zay. Mbola hitoetra amin'izay resaka fanabeazana izay hatrany isika niteraka resabe hatrany teo amin'ny tambazora serasera Facebook ny filazana fa mandoa saram-pianarana ambony dia ambony eny amin'ny CEG Antanimbarinandritra sy ny lycée Andohalo. Nitondra fanazavana mikasika azy indrindra androany teny Analakely iteny. Mialy Raharolombana no mitatitra ny vaovao eo amin'ny rindran-tsary ny toky Ramarola. Roa andro izay niparitaka teto amin'ny tambazotra indray itony fanambarana itony. Mandoa saram-pampidirana mpianatra indray ondro ny teo amin'ny CEG Antanimbarinandrina sy lycée Andohalo no namoaka ny fanambarana. Direktra ny zavorovory teo amin'ny ray aman-dreny. Mandoa satsia inona no marina? Mahakasika ny fampidirana an-tsekoly ny mpianatra ankehitriny mandeha ny resaka ny anivon'ny tambazotra serasera maro be ny azonay teneny eto amin'ny fari-piadidy mpampianarana Antananarivo renivohitra dia efa nisy ny atrikasa teny anivon'ny ministera fohy be amin'ny famoahana ny noty mahakasika an'izany fampidirana ny mpianatra izany amin'ity taona ity. Efa eo an-dalam-pivoahana izy amin'izao fotoana izao tsy ho ela tsony dia amin'izay fotoana izay tsika no mahafantatra hoe inona no fepetra no raisan'ny fitondram-panjakana ny ministera fohy be eto anivon'ny ministera ny fampianarana. Ny tale eny amin'ny lycée Andohalo dia nitondra fanazavana fanampiny ihany koa mikasika sy filazana ity. Ho azy ireo dia efa nivoaka talohan'ny fanambarany filoham-pirenena ny taratasy mikasika ny fisoratana sy ny fanavaozam-pisoratana anarana ao amin'ity sekolim-panjakana ity. Tsy mbola nisy kosa hoy izy anefa ireo ray aman-dreny tonga nanoratra ny anaran-tsanany sy nandony saram-pianarana voarakitra tao anatin'io taratasy io. Mbola amin'izay vaovao ny fianam-pirenena izay dia nilaza ny heviny mahakasika ny fitantanan-draharaha-pirenena ankehitriny indray ihany koa sy ny resaka rafi-pitsarana manokana amin'ny sahanandraraha kolokolo ny filohan'ny Anteny Merandolona nandritra ny fivahinianana tao amina fahitalavitra rahavavy iray. Jessica Miray nanao ny angom-baovao, rindra tsara ny Mathieu Princy. Tsy misy intsony ny fisaraham-pahefana eo amin'ny fitsarana sy ny mpanatanteraka. Misy olona ao amin'ny prezidansa mahavita amin'ny baiko ny mpitsarana gadra olona. Endrika iray akoatrin-draha matahory io. Zay ihany ny taratasy manetiko eto aminao hoe tonga teto amiko ty fa za tsy nahita akory baiko amen'ny avao ampiasa
anankiray amin'ny présidence manam-pahifanana ray amin'ny présidence amin'izao fotoana izao isoratanan'io a mibaiko ny any amin'ny paky hoe ampidiro mandat dépôt zao de zao reo olona reo soratanana mihitsy zany soratanana voaporofonao fa tompon'andraikitra ao anatin'ny fadidina mihitsy misoratra io le tsy tononoko androany fa tegna fotsy présidence io misoratra io ny titre an'le olona soratanana sinsonia ary tsy mihina hoe zarerina zany ty tsy mino mihitsy e ary tsy voandroany ty fa tamin'ireny fampidirana ponja fifanenjehany reny de mbakaka zay zany niany ozy hoe ahoana no reny olony reny zao manana fianakaviana mety homeniko izy a za tsy mipetraka amin'ny fitsarana mihitsy zao fa rehefa mahita an'ireny le olona de mahita an'le paky raha paky ny resahany so izy fa niteny maly hoe manana fahaleovatena anay zay misy tokoa ny manao pression aminay misy manao intervention fa ny mpitsara de miezaka ary isorana izy fa joro anatin'izay fahaleovatena zay izy miezaka mijoro izy na de misy fa le ohatry zao a hoe aiza le fisaram-pahefany fangara présidence de mahazo mibaiko ny pouvoir judiciaire tsaroantsika ve ny antony noentin'ny mpitonjaka entriny nanonganam-panjakana ny taona 2024 dia ny filazana fa tsy nisy teto amintsika ny demokrasia roa taona latsaka izay ty fitondrany ity nanjaka tokoa ve izany demokrasia izany nalalaka tokoa ve ny fanehoan-kevitra tsy nisy tokoa ve ny fanohitohinana ny zony tsy mitovy hevitra resaka nyroly ianao miresaka mboly ianao tononoko amin'ny anarana satria namana daholo reny miresaka miberitsy ianao miresaka olona maro samihafa ianao olombelona rereny re olona alefasy ny fitsarana azy za zany tsy hiditra amin'le hoe marary anay a gaga mihitsy ny olona hoe atry ary taonareo any any dabofan'ny olona eto hoe tsisy olona mihitsy eto tamin'ny transition nety daholo ny zavatra rehetra tamin'ny transition hoe de tena rovinaka ny fitsarana an'izy ireo tompoko fa rovinaka e nahita certificat médical ny ministre Rolia zay navoakany dokotera-ny fonja mate zany hainao zokobe fa raha mijery an'izany certificat médical zany tsy avela akory andeha hitsabo teny amin'ny hôpitaly fa maninona satria namanay tsy rariny zany engany mba tsy ho zany satria lasa mieritreritra an'izany zay hoe otry tsy mitady évacuation aizy izy a fa de tariny tonga ao amiko mivady aman-janany mitomany hoe ity zao ny mahazo any ministre Roly any amponjany tsy hoe ampijalian'ny olo izy akory eo fa tsy salama izy ary tena tsy salama fa dia ozy izy ny olona hoe zay mibaiko zay moa le manahirana de aleo fa samy mitafy nofo sy raha daholo e ka de aloha ny tantarany tsara fa zay a aloha anaovana politika misy maha olombelona fa tsy mitovy hevitsika sy anao de adino zay maha olombelona zay tsy mbola niva ihany koa hatramin'izao ny olany resaka doublon tamin'ny fividianana zay natrehantsika farany teo tsy mbola nisy ihany koa ny fanadiadiana mikasika izany nilaza ny heviny makasika izay ny filohan'ny antenne merandoolona atrany eo amin'ny fanadiadiany Jessica Mirais Mathieu Princy ny fiatomboan'ny volana martsa teo nanao ampamoaka mikasika ny fitoviana laharan-kara-panondro mahery iray tapitrisany filoha lefitry ny seni izay niafara tamin'ny fangatana ny fametra-pialany eny mbola naty aoriana tsy nisy toy ny resaka tsy nisy akory na fanadiadiana azy iza ireo tena tompona andraikitra nanaitra tamin'iny de nanaitra aloha nanaitra antsika rehetrarehetra ary tamin'iny ngamba nisy nitodika tamintsika zao tontolo zao farafaratsiny ny Afrika hoe inona zany hoe misy doublon 1 million mahery lisy mpifidianana kay nisy an'izany tamin'ny lisy mpifidianana nanaovana ny filoham-pirenena sy nanaovana ny législatif afo mirehitra tsikelikely zay zao tena fantaky ary fantaky mihitsy tamin'ny anina hoe olo fanjakana sokafo rere olona fanadiadiana fa tsy hoe sazinao fotsiny le olona miteny an'le izy raha ohatra tokoa tsy misy le izy fa hoentina anakorontanana firenena de mendrika azy ny saziana ary raha misy le izy de ahoana satria ozy izy ny seny any ny enregistrement zany ngamba hoe fantatray fa misy io fa tsy hitanay izy azonay atao satria tsika zao miandry an'le biometrika zay ny tsara zay a raha manao biometrika tsika de tsy hisy tsony ny anina fa fantatray nay fa misy io e tena
na tsy aro kely ny resaka eto ambotsyroatra tamin'le za intérim satria tamin'ireny enitsika misy candidat be da be hoe misy tsy mety eny hoe misy an'izao de mivory de nanontany ory zareo ahoana kay ty zavatra ty président inona ny olanao efa milamina daholo ny zavatra rehetra de mba anisan'ny taitra na tsy aro tompona andraikitra mihitsy no nahenao an'iny heritaona sy tapany lasa hoe tateorina heritaona tateorina hoe tsy heritaona koa fa volana vitsivitsy hoe ay ve zany fantatry ny tompona andraikitra to amin'ny vomiera manokana io fa misy tsy fetezany de ozy aho hoe mipetraka ho fanontaniana zany mipetraka ho vary mangatsiaka zany a zany tokony tsy hipetraka eto amin'ny firenena satria fifidianana ane ka zavatra ataoko hoe verina any amin'ny vahoaka ny fahefany zany faratampony amin'ny resaka demokrasia zany ny lana tany amin'ny jadona sy ny sisy zany hoe avelao ny vahoaka ny fidy zany ny lana tamin'ny andro Andriamanjaka hoe zay teny Andriamanjaka no izy. Mbola eo amin'izay lafim-baovao mikasika ny fianam-pirenena izay hatrany dia nanao ampamoaka ihany koa mikasika ny fampidirana ireo fitaovam-piadiana izay teto Madagasikara ihany koa ny filohan'ny anteny Mirandoolona. Mbola i Jessica Miray sy Mathieu Prince hatrany no nanao ny angom-baovao. Nampiratina nandritra ny fiananany filoha teo Mahamasina ny volana Janoary ireo fitaovam-piadiana vaovao sy ary fomba ny mpitandro ny filaminana. Izany hoe vao nandray ny fitondrana izy. Dia ny mampametra-panontaniana dia ny hoe fomba ahoana no nahatafiditra ny reny teto Madagasikara. Efa nampidirina mialoha ihany koa ve? Izany hoe efa niomanana mialoha ve? Na ny filoha mpisolo toerana tamin'izany aza tsy mahafantatra akory ny fomba nampidirana ireo fitaovam-piadiana ireo teto amintsika. Ataoko ngamba efa tapitra zay le droit de réserve fa dia anisan'ny natonga nanahirana be eo tamin'izany anao président par intérim satria ny minisany demina tamin'izany dia nitondra tanaty conseil des ministres hoe misy an'ireto a mampiaya satria misy fampidirana fitaovam-piadiana eto a nefa reto ny fepetra tsy maintsy arahana autorisation tsy maintsy alaina na ny fanjakana ary mampiditra azy ny tsotra moa dia tsy mahazo hoe afa-tsy zay efa ekena hoe reto farareny re arme de guerre reny ny tanke sy ny sisa dia misy fepetra fa raha zany tsika dia lasa firenena tena tsy hita zay olazaina tsy hita tsony ny kategorizena atsika. Larana voalohany ianao teto Madagasikara tamin'izany inona zany mba nataonao nanakaran'izany dia teniko anao le izy ao fa mety anaitra olona ty ary mety aningotry ny haiko ary dia niteny tamin'izany reto ohatra ny maramila vari aminareo arina eno mandeha manao an'ilay fanazaran-tena amin'ireo fitaovana zay nampidirina izy fanjakana ve candidat ve petraka amin'ny fanontaniana aiza ny autorisation zany zay napetraka ny filohan'ny ministry ny any zay izy ny tompona ndraikitra voalohany any aminy tsy maintsy mandeha ny ambaratonga ny procédure ahafahanao mampiditra zany. Nitsangana ny ministra sasany tamin'izany nivoaka ny efitrano fivoriana ho inona nidirana zany sy ny sisa nanontaniana ny premier ministre fa izy zany fa avy taizy io niditra nivaliny tamin'izany tompoko de hoe factice io tsy le tena izy io tonga nefa ny 19 janvier reo izy reo vary mangatsiaka zany za tsy manana valiteny androany izy nanao an'le izy fa vary mangatsiaka zany ary tena tsy azo atao zany lazaiko anao hoe foazonao moa le izy ary zay fa nanoratra an'io hoe azavao le izy re olona lasa valiteny matsy de hoe tadidiko mihitsy le ministre anankiray nanontaniany tao amin'ny assemblée nationale le izy hoe ahoana tokoa moa zany reny de valiteny hoe io ohatra ny zaza ao an-trano mbola tsy nahita frigidaire ka rehefa tonga le frigidaire tsy mahantany ny dadany hoe avaizy io fa de ampiasainy fotsiny zao le frigidaire fanjakana ty resantsika ty tompoko fanjakana ka amiko zany re vary manantsika za androany tsy mana valiteny aminao ary azadiny fa lasa lavitra be ny resantsika fa nasorona natao anatin'ny fahefan'ny président par intérim reny tamin'ny fotoanandro satria tsy lehibe any folo alonda sy nitafika izy ny ministre l'intérieur zay nataoko nanaovana angaredina ministre l'intérieur ministre ny défense nationale mihitsy nanaovana angaredina mihitsy tamin'izany satria nasahany tondra tao anatina conseil des ministres hoe azafady monsieur le premier ministre azafady monsieur le président fa mijoro eto satria misy zavatra tsy ara-dalàna mitranga eto amin'ny firenena
aza filombavary magatsika za dia mitehaka aloha hoe mahazo fitaovana ny anina fa tsy azo atao zany zay lazaiko anao hoe manahirana miresaka zany nefa tsy ho resahana ve atao aorian'ny fihaonan'ny komité miaro ny soiombonana sy ny lohala ary ny tao anivon'ny comité mixte paritaire dia namoaka fanambarana ihany koa androany ny komité miaro ny soiombonana na ny KMSI manoloana indrindra ny toedra raha-pirenena misy amin'izao fotoana izao no antony ity fihaonana sy fanambarana ity Asina Andriamalala sy Tokra Marolahy. Teboka maromaro navoaka ny KMSI rehefa avy niona tamin'ireo olom-boafidy tao amin'ny anteny Merandolona ny herinandro lasa teo. Isoroana sa vorovoro ao aorian'ny fifidianana dia nampiray ny feony ireo komity maromaro rehefa avy niaona. Niopana betsaka amin'ny raharaham-pifidianana izay ho avy ity fanambarana ity. Takina ny ampidirana amin'ny fokotany amin'ny fanitsinana lalam-panorenana ho vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana fa tsy janona fizaram-paritra eo anivon'ny kominina fotsiny. Fifidianana mivantana andraisan'ny vahoaka anjara fa tsy tendrena intsony. Takina ny anaovana lisym-pifidianana madio sy milamina isin'ny fanjakana maro-toenana iarahana amin'ny vondron'olona ifotony ny CNI ny mpanao politika famerenana amin'ny laoniny ny asin'ny fanaovana politika sy ny fampiarana ara-politika. Izy no mandrindra ny fiarahamonina sy ny fampandrosoana ny firenena iray. Akely lalàna mifehiny antoko politika ny sata mpanohitra. Bikely ny foto-kevitra sy ny vinam-piarahamonina. Dikely ny lalam-pifidianana. Fahatelo farany takina ny amerenana ny tany tandalana sy ny demokrasia ary ny fanjakana tsara tantana. Fa manoloana ny atsonjay sy ny fanampiterana ny orinasa malagasy dia nitondra ny heviny ihany koa ity komity iray ity. Ahoana ny jerevan'ny fanjakana ireo orinasa malagasy amin'izao fotoana izao? Nisy ny nakatona ary niteraka fahasahiranana ho an'ny vahoaka malagasy izay. Tokony fampiraharaha ny fanjakana sy ny tompony orinasa fa tsy ny mpiasa no verezon-jo ao anatin'ny lisy. Zay zavatra zay zany tsy maintsy jerevana izay. Dia ny fanampiana ny orinasa nisy vola natokana ho an'izany. Natokana ho an'izany ny meny mpamatsy vola resam-pirenena. Dia ny farany moa zany ao anatin'ilay resaka hoe trosa sy isan-karazany raha antsika mahita fa tokony tsy hisy ny zara-vilana, zara-miangatra. Nisy onatrangana fikasia tanana teny Akorondrano andrefana teny Omaly alina reny mpianakaviana iray no naratra mafy vokatry ny vono izay nahazo azy. Mialy rary nombana no mitatitra ny vaovao rindra tsara ny tahiriny aina raha ny ririna. Lehilahy iray milaza fa mpiasa amin'ny orinasa ny filoham-pirenena no manao fanaparam-pahefana amin'ireo mpiray tanàna aminy eny Akorondrano andrefana. Efa naharitra mambolana maro izany tsindry azo lena izany. Tamin'ity indray mitondraka ity anefa dia niafara tamin'ny fandratrana rem-pianakaviana iray ny herisetritra izay nataony. Tamin'Omaly tamin'ny 20 ny vonoiny toyeko. Toye lehilahy dia izao ny ratsy nanaovany anahako. 20 taona nambadiako amin'ny vadoka mbola tsy nahazo ratsa ohatry izao fa mangataka anareo izay mahita anareo etsy amin'izao fizaliako izao. Mangataka anao Andriamatofo vadiny Andriamatofo loha fa ianao no miaro ny soa amin'ny vehivavy dia mangataka aminao fa izao famonona nanaovany toye anahy nefa dia ananketana tsy anandry indray fa mbola nitongava amin'ny polisy ihany ty nahazoko vocation nefa izaho marary hoe andeha ho any aminazy ony dia nanapotrako tamin'ny polisy reto ratsa nahazo anahy reto any tsary lalàna hoe marary aho fa tsy afaka mandeha dia hoe aloha ro any amin'ny fokotany. Andohan'ilay ady izany dia izao nanomboka tamin'ny valo toye avy misotrosotro sy mifoky izy. Nanomboka nila vaniny izy tamin'ilay zanaky ny ravaviko tato ary izay efa manana taratasy any amin'ny tribunal dia any amin'ny polisy. Efa leo daholo ny polisy sy ny tribunal ny fokotany amin'ny zavatra ataony dia ny tribunal efa niteny hoe miandry confinement. Tsy voalohany izao nisy ratra tamin'ny fianakaviana vokatry ny tsindry azo lena sy ny tsy matahotra ohatr'izao dia nangatako fotsiny hoe le fahazona plasy toerana amin'ny fitondrana ambony mba mangataka Andriamatofo aloha mba tsy ampiasaina amina zavatra entina anaovana tsindry azo lena ny vahoaka madinika ohatr'izany ny pouvoir izay anananareo. Araka ny fitantaran'ireo ny arambony hatrany dia mbola nikasanao kolokolo ity lehilahy ity rehefa tonga teniny amin'ny hopitaly.
mba isorako indrindra ny dokotera rehetrarehetra ao amin'ny HGRA zany a fa mba tsy nanaiky nanao kolokolo tamin'ny zareo satria rehefa tonga tany izahay le manana amin'ny maratra mbola nasiana sérum dia izy tao ambadika tao dia miforceny ny dokotera hoe ataovy ambonimbony ny certificat anay fa tsy mety aminay fa amenay vola ianao na ohatrinona ny tenako izao mihitsy na ianao an'le izy dia niteny moa ny dokotera hoe tsy mety aminay zany fa tediavinao ampigadrana amin'ny asaka ianao no anao kolokolo aminao a. Na tsy ary manokana ireo zaza mpirenireny tsy misy pia izay mivelona amin'ny fitondroana fako ny firaisamonim-pirenena iray eto an-drenivohitra mombaly alahady teny Ambotrimanjakateny moa nanaovana izany fanomezana ireo olona madinika izany. Mitatitra ny vaovao Asinandray Malala rindra tsara ny toky Ramarola. Manjaka tanteraka eto amintsika natao hoe injustice sociale. Mibaribary loatra nelanelana eo amantra sy ny mpanankarena. Manam-porofo izany fa samihafana tanteraka eo amin'ny farim-piainana eo amin'ny samy malagasy. Mitsangana fiarahamonim-pirenena monde justice manoloana izany. Dia izao le izy raha mbola misy ny justice dia contre an'izany ny monde justice. Ny zavatra ataonay tsy eto ihany efa betsaka mivitanay na tamin'ny orphelinat rehetra voatetinay na toerana maro nefa vita fa tsy farany ity na fizarana sakafo masaka koa ary dia ataonay koa fa noana le vahoaka fa tsy tsapan'le fitondrana zany. Le injustice anie c'est simple. Io ataon'ny fanjakana io no atao hoe injustice. Raha tsy mazava aminy zany dia tsy mieritreritra izy zany. Ny injustice eran'io rehetrarehetra io na any am-pitsarana na amin'ny mpiaramonina na amin'ny ankizy kely tokony andeha hianatra nefa tsy mianatra. Injustice zany aminay tompoko. Andeha amin'ny faritra Boeny iny tsika amin'ity vaovao manaraka ity tsy mety miva mihitsy ny olana eo amin'ny fizarana fanampiana avy amin'ny fanjakana fa dia miteraka savorivoro ihany koa ny fizarana natao tao Mahajanga tao. Mitatitra ny vaovao moa Isam Marazafy Mamonjy MBS Mahajanga. Misaviretaka tanteraka ny fakananarana izarana ny fanampiana avy amin'ny fanjakana eto Mahajanga voalohany nanomboka tamin'ny 7 maraina ireo olona ireo no milatra hatramin'izao mbola tsy voantso any ny anaran'izy ireo nefa dia efa naterina ny maraina ny karne araka ny nambaran'izy ireo. Tsy fantatra marina ny zavatra omena sy hozaraina hatreto fa fanangonana ny anarana sy antanina makasika no momba azy ireo aloha no mandeha aloha. Tsy mbola fantatra anay mazava aloha izay hozaraina na vola na sakafo na inona mbola tsy fantatra mazava fa araka ny tenin'ireo hoe teto ihany koa ny nafantarana fa fanoteliny izao no nakanana ny anarana ity. Voalohany nampanovana ny sefokotany izay tsy nilaina mihitsy. Ny faharoa ny mpiasa ministera mihitsy no nidina teny fotony na akanaran'ireo olona tairana ara-pivelomana ary fanoteliny izao filaharana hitantsika eto amin'ny sary izao. Misy no afaka misy no tsy afaka nefa le izy raha vao tsy tonga eto zany dia mba tsy mahazo nefa any voafokotany any misy olona tena tsy afaka mandeha fa tena mifanteran'izay dia tavela tsy hita atao zay tsy raha izao ara no miseho dia izao no atao reo vanan'ilay Gymnase Vera Mahajanga izay nisombatina tamin'ny heritaona lasa izay mahomby olona maro tokoa ary afahany miala amin'izao mitapo masoandro izao. Gymnase Vera Mahajanga izay mbola takin'ny Mahajanga ny amerenana azy amin'ny laony amin'ny endriny teo aloha. Avy Mahajanga isika dia any amin'ny faritra Atsinanana kosa indray velotaraina ihany koa ireo mponina ao Tomasinao amin'izao fotoana izao noho ny fanerena ny fanesorana ireo mponina ao amin'ny toerana misy azy manodidina ny stadium Barika 10 Tomasina iny. Mitatitra ny vaovao i Jessica Biray rindra tsara ny Mathieu Princy. Manohitra ny analana azy ireo amin'ny trano ny reto mponina manodidina ny stadium Barika 10 reto. Raha ny fanazavan'izy ireo mantsy dia tsy nisy akory ny taratasy fampilazana azy ireo fa avy hatrany dia fanesorana. Manao antsoava araka izany izy ireo ny tokony hijerena azy ireo. Efa tamin'ny 2004 zany nefa nanomboka mipetraka teo tamin'ny stadium. Tamin'izany fotoanandro zany mbola alatay mbola nangina aby tiany tamin'ny petrahanay teto voalohany. Ka ny zavatra mampalahelo anay tompoko efa nadiony any le toerana voatonga zareo manala anay nefa le fanalana anay tsisy atra tsisy voninahitra le fangalana anay tsy mety kosa zany. Mba olombelona mitovy aminay ihany nareo tompoko nareo milaza analanay io. Aiza dia misy tonga dia hoe alana ny any noho ny any tsy mety kosa zany ary mba na dia toa hoe zany na zany ary mba olombelona ihany.
dia mangataka aminao zay président mba jereo akaiky dia akaiky izay satria zay zany tao anatin'iny confinement iny mijaly ny vahoaka zao mbola tsy afaka amin'izany a dia tonga ny taratasy hoe miala tsy misy atakandro aiza zany ny zoanay amin'izany président ianao a nanao propagande teto ianao ny teny hoe tsy mitsikitikitina ny vahoaka fa ataony terrain manara-penitra nefa amin'izao a tonga dia hoe miala tsy misy atakandro aiza ny zoanay vahoaka amin'izany satria tena sahirana zay tsy mba nomena toerana zay hipetrahanay a tsy mba nomena vola zay na ny ariary nataoko hoe frais de transport tsy anananay amin'izao ao anatin'izao fahasahiranana be zao président fokon'olona eto amin'ny stadium ary mipetraka eto amin'ny stadium efa teninareo taketo nagnamboatra n'ity manara-penitra tio tsy hikitiky vahoaka mipetraka keto ny mpivarokazo taketo lazaigna fa tsy mety ny fipetrahany mpivarokazo dia hoe apetraka ny commune nalany commune zay teto commune urbaine Toamasina ka miala moramora zay ary tsy nanohitra ka zahay zany hoe azo kitihiny ny tragno so zany mipetraka koa zahay aketo mahazo taratasy koa zahay zany aketo hoe alagna daholo vahoaka eto manodidina amin'ny stadium. Eo amin'ny lafim-baovao ny fitanterana rampitso araka ny fanambarana no iverina isokatra ny lalana rehetra mivoaka ny faritra Analamanga aiza ho aiza kosa nefa ny fanomanana izany ho an'ireo kooperativa sasany eto Andrenivohitra mampitoy ny any amin'ny faritra teny atao madinika teny no nanao fanadiady Lorette Berton sy Tahiriny aina. Ankoatra ny fanajana ireo geste barrière ho fifehezana ny Covid-19 tsy nahitana fiovana firy loatra ny fomba fiasa eny amin'ny toby fiantsonana régional etsy Antomadinika izay andraisana ny fiara makany aloatra mangoro. Tsy afaka mandray client zany zay raha tsy manao cache-bouche ary orona sy ary vava mitondra zelle tsirairay zany ny voyageur dia mitondra karapanondro dia mametraka photocopiena karapanondro zay zany ny fiovana amin'izao famihana izao. Mitondra gel izy manaraka anazy koa raha mivoaka izy zany dia mba mampiasa an'iny ho fiarovana ny tenany manokana dia mitondra dia ny coopérative zay koa zany manana ny anay manokana dia manaja ny elanelana 2 metatra araka izao hitanareo eto izao efa nasiana loko mihitsy zany dia nasiana soratra dia ny fanasa-tanana moa zany efa tsy miala mihitsy amialohan'ny anatonana eto zareo dia efa manasa-tanana ohatr'izay ihany koa na mipandray azy na zareo raisina client. Ajaina ny 2 metatra amin'ny fanampanany be. Misy daba fa mipetraka eo amin'ilay fanasana tanana. Ilay fampahafantarana ny sarandalana zay tsy miakatra fa mipetraka amin'ny sarandalana ara-dalàna. Dia ny toerana ny place dia place normale ihany. Gel tsy maintsy manana gel ny tômôbila izay eto amin'ny broko manana. Dia rehefa hiditra ao anatin'ny fiara moa zany ny mpandeha dia mbola misy an'ilay tapis mafana tongony dia tsy maintsy manao cache-bouche. Raha napetraka ny caisse unique ho an'ny ankamaroany toby fiantsonana ny verina ny sokatra tsy izay ny zava-misy eny Antomadinika. Ohatr'izao ohatran'ilay taloha ihany samy guichet tsirairay visiko ny coopérative ihany fa manaraka ny fepetra fotsiny vola zay azo atao eto dia efa tifirina n'ilay an'ireny matahotra ihany koa efa tsy maintsy mitandrina. Samy manana ny fiomanany amin'ny fiverenan'ny zotra régional rampitso talata 15 septambra ny coopérative rehetra eny amin'ny toby fiantsonana etsy Antomadinika. Ny mpamily tsirairay no miantoka ny gel désinfectant fa tsy miantoka ny coopérative. Dia ny chauffeur tsirairay avokoa manana. Nareo miantoka ilay chauffeur nareo sa samy manana zareo? Samy manana aloha zany chauffeur fa entanina daholo satria efa adiombonana ity dia miara mandray andraikitra. Ny fiara mandeha zany fa manana an'ireny alohan'ny andanany dia efa vonona ohatrany hoe pneu de secours tsy maintsy efa miaraka amin'ilay tômôbilina satria ny ara-pahasalamana tsy maintsy tsinjovina dia efa manana an'izay tsirairay ny fiara alohan'ny angana. Raha ho an'ity zotra iray ity saika efa ho feno avokoa ny famandria-toerana ho an'ny rampitso. Tsy mbola tena afaka mivalapatra amin'ny isan'ny fiara nefa ny coopérative taoriana izay volana marotsy ny asan'ny mpitatitra izay. Fiara zao nenay manomana anankiroa zay ny mandeha rampitso. 2 Ambatondrazaka, Tananarivo Ambatondrazaka, 2 Tananarivo Antanambe. Efa feno ny place mandeha rampitso. Efa misy zany manao réservation dia le ora fiangana zany arakaraka ny fahafianon'ny tômôbila fa ny farany fiangana eto zany amin'ny ray
amin'ray farany dia tsy maintsy alohan'izay zany hoe zay feno dia lasa mba ialana n'le fitangoronana hoanay manokana zany zao 4 ny ato aloha miasa daholo reo rapitso dia hitsonjovana ny afaka pitso indray ny anjanonana ny sasany ny réservation tena betsaka tsy maharaka mihitsy ny fiara fa ohatran'ny eto aminay manokana zany a ny fiara miainga aty Antananarivo vitsivitsy noho ny fiara miainga any Tanambe dia somary sahirana kely zay zany aty satria vitsivitsy ny tômôbila miainga eto Antananarivo. Ny anay zao amin'ny 7 miainga amin'ny 7 maraina. Fa siatrasa isan'ny voakasiky ny krizy ihany koa amin'izao fotoana izao ny resaka tsenandamba tsy tahaka ny mahazatra ny iainan'ireo mpivarotra sy ny mpanjaitra noho izay krizy izay nateraky tia amiana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena ity fa na dia tiana makasika izy indrindra no hoentin'ny Lorette Berton sy Tahiriny Aina. Rehefa fidiran'ny mpianatra tahaka izao saika amin'ny fanaretsaka ny iray aman-dren'ny mpianatra mampanjaitra tablie sy ny fanamiana ho an'ny zanany eny ambodiny sotry. Mbola olona mividy lamba anaovana zavatra hafa akoatra ny fanamboarana tablia nefa ny tena betsaka eny raha ny nambaran'ireo mpivarotra. Ny ravin-damba midinay sady mety anaovana toa anaovana rano mety anaovana tablie. Le manao rano misy mividy fa ny tablie aloha mbola tsisy. Tamin'ny heritaona ohatra efa be dia be mpanao tablie fa tamin'ity zany hita hoe nisy fiantraikany be tamin'ny fiainan'ny malagasy le coronavirus dia mbola tsy manambola ny olona dia raha mbola misy azo anaovana dia aloha izay ao ihany ny anaovany zareo. Tamin'ity taom-pianarana ity na dia tsy nisy fiovana aza ny vidin'ny ravin-damba ilaina amin'ny fanamboarana ny tenue de sport izay ny sekoly no tena mpanjifa ambongadiny an'izany isaina amin'ny ratsan-tanana ny mpanjifa ankehitriny saika mivarotra faty antoka ny mpivarotra eny ambodiny sotry. Eo amin'ny tolotra izy aloha zany tsy dia betsaka tsy dia niova ny prix fa le taratara kely daholo ny sambo amin'le manafatra entana dia tsy dia misy arrivage. Ohatr'izao zao zay tokony efa lafotsy be da be le tenue ana mpianatra manao EPS fa amin'izao tsisy mihitsy nefa le lamba misy fa le olona makany tsisy. Somary latsaka be zay satria arakaraky le olona ihany koa ny anaovana ny prix dia lasa mividy mora be zao ny olona dia maty be ho anay mpivarotra. Fa anisany miankina betsaka amin'ny tsenandamba ireo mpanjaitra eny an-tsena eny. Ahitana azy betsaka eto amin'ity toerana eto ambodiny sotry ity. Misedra olana ihany koa izy ireo amin'izao. Ny karamara teo nisy fisondrotany ranoarina tamin'ny taondasy. Eto foana efa 17 taona zay teto. Misy tsisatra kely aloha ny tsena tamin'izao e. Taloha zay madimy enina ny tablie atao ndray andro rehefa miditra ny mpianatra. Zao zara raha mahita ray somary niakatra kely 25 000 30 arakaraky ny asarotra an'le tablie. Isaky ny fidiran'ny mpianatra dia manao ohatr'izao foana. Ohatrany tamin'ity aloha ohatrany hoe tsy dia misy. Ny commande aloha tsy misy fa le olona hoe le tonga isan-kanandro zany mba hoe tonga fa tsisy commande zany fa le izy tsisy hoe le zany arakaraky le olona ihany indraindray ny olona mba tonga dia indraindray tsisy mihitsy. Ny anahy zao toy ny zaitra nalaina tany an-trano ny sasany fa ny hoe tonga eto aloha zany ny anahy zany kiliany daholo ny ankabeazany fa tsy dia misy ohatrany hoe tsy dia misy olona vaovao manjaitra zany zao eo amin'ny 30 000 misy ary ny olona mbola tratra miady varotra hoe 25 20 000 tablie ray izay. Amin'izao amiana ara-pahasalamana izao dia tsy nitazapotsiny na mipetrapotsiny ny ben'ny tanàna ao Ivato fa nisy androany ny fitokanana fototra-pitrasa izay nitotosain'izy ireo dia ny antoerana tato-baovao Ninjavandriamahefa sy Andra Kotomalala. Fokontany maromaro ao amin'ny komina Ivato no nisitraka ity fototra-pitrasa napetraky ny ben'ny tanàna ity. Lalakely mirefy 3 kilometatra mamakivaky ny tanimbary. Be mpampiasa tokoa mantsy raha ity lalana ity izay fotaka rano no voaterina andehanana teo aloha. Ankehitriny afa-pasahiranana ireo mponina. Taloha izy ity loha ratsy tena ratsy. Mijaly zay rehefa manatitra mpianatra. Eto foana ny lalanay rehefa maraina manatitra mpianatra antoandro fa fotaka ny lalovinay eto rehefa tonga ny fahavaratra. Fa zao zany isorana mese penjy. Mankasitrako ny mese penjy averimberiko fa tena makarakara mera penjy. Ka dia zao zany zay dia faly zay vahoaka ny 4-5 fa dia vita soamantsara ny lalana isorana ho anao mpikarakara ny lalana fa matsapa hoe faly sy ravona eto amin'ny vahoaka ny 4-5 noho ny fampitany ity lalana ity.
fa taloha zay dia nijaly zay fa dia sorina be tabe ho an'ny mpikarakara rehetrarehetra. Ho an'ny ben'ny tanàna ny Ivato dia mitony asa fampandrosoana ny tanàna. Tanjona ny afa-pahasahirananareo vahoaka indrindra anatin'izao amiana izao. Olona maro moa ireo karazana foto-drafitrasa izay amboarin'ny komina ato anatin'ity tanàna ity dia azony anjarany avokoa ny fokotany maro samihafa rehetra ahafa dia isika rehetra ahitana aloha mba mikojakoja ireo karazana foto-drafitrasa izay vita amin'izao fotoana izao satria ho avy tsy ho ela ihany koa ny fahavaratra ilaintsika ny lalakely ety an-tanimbary tahaka izao. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena no antsika manakatona ny vaovao. Ho mafimafy kokoa ny Covid-19 ao Europa amin'ny volana Oktobra ho avy izao ny hoy ny OMS ahina hitombo indray ny isan'ireo olona maty. Vaovao hoentin'i Jessica Miray sy Mathieu Prasy. Manahy ny fiakaran'ny tany marary sy matin'ny Covid-19 ao Europa indray ny OMS amin'ity volana Oktobra sy Novambra ho avy ity. Tena vao may hoenjana ny aretina amin'ireo roa volana ho avy ireo ho ny taleny OMS ao Europa nandritra ny fanadihadiana nataony Agence France Presse azy. Hita tato ato mantsy fa saika miakatra be avokoa ny tratry ny Covid-19 tao amin'ny tanàna maromaro ao Europa. Na dia teo aza ny filazana ity fiakaran'ny tany ity dia nilaza ihany koa izy fa na hoelana ho aingana dia tsy maintsy ho foana ny valana aretina. Nampitandrina kosa nefa izy fa tsy ny fahitana ny vaksiny fanefitra akory no ampijanona ny Covid-19 satria mbola tsy fantatsika ho izy hatrany na handaitra tokoa ny vaksiny na tsy ary mety handaitra amin'ny hafa fa tsy amin'ny olon-drehetra. Ao Frantsa sy Espaina hatramin'izao no ahitana tranga betsaka indrindra ao Europa. Ny zoma lasa teo izao dia tafiakatra 5 alina be izao ny isan'ny marary tamina firenena 5 tao Europa. Mihoatra indray ny piky ny volana Aprily lasa teo. Mitovy amin'ny isan'ny maty ny volana Jona teo ihany kosa nefa ny tahany isan'ny maty any an-toerana amin'izao manodidina ny 400 hatramin'ny 500 isan'andro. Dia tapitra ny vaovao teto amin'ny MBS tamin'ity alina ity sitraka Stella tompoko lasy sy tompoko vavy ny safidinao tsy misaraka amin'ny MBS Andro Amanala kasitrahana ny teknisianina ny mpanao gazety ireo pakasary ny arany salata ao anatin'ny fanatotsana manome fotoananao amin'ny rapitso ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'ny ora mitovy ny tenako dia Ibrariny Soa ary mametraka ny marapatafa ao manaraka indray Samy Hotahin'Andriamanitra.